faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny fiakarany Elia. Mpanjaka faharoa, toko faharoa. Tapany fahafito. Ao anatin'ny kalesiafo, handeha any an-danitra. Mbola tsaroanao ve ny fikarohana lehibe izay nisy any Elia? Vao niresahako anao tsy ela izay. Mbola mijanona ho mistera ny fanjavonany. Relisa, ianao ny sakaizany akaiky azy indrindra. Fantatrao ve hoe aiza Elia? Eny, fantatro izany. Ary toa faly ianao, tena mahaliana izany. Tadidiko tsara ny nanesorany Elia ny akanjony talohan'ny nandehanany. Nanapa-kevitra niaraka aminy aho, tsy tiany ny arahako taminy. Nefa tsy nihaino azy aho. Teny an-dalana dia nihaona tamin'ny mpaminany izahay, izay nanontany anay hoe, fantatrareo va? Fa ity no andro farany niarahanareo amin'ny Elia? Nalahelo ve ianao rehefa nandre izany? Efa fantatro izany. Nolazaiko azy ireo fa mila tsy taitra fa mangina fotsiny izy ireo. Nandeha lavidavitra kokoa tany Atsinanana izahay. Rehefa tonga teo amin'ny renirano Jordana izahay, dia tsy nisy tetezana hiampitanay. Dia noraisiny Elia ny lambany, navaliny, dia nokapohany ny rano. Lao sary an-tsaina ange, nisaraka teo ampovoany ny renirano, ary nandeha tamin'ny tany maina izahay. Marina ve izany? Eny, satria teo aho. Gaga ao amin'ny halebian'Andriamanitra sy ny heriny. Manao fagagana amin'ny alalan'ny olona malemy takantsika izy. Teny am-pandehanana izay dia niresaka momba an'Andriamanitra. Ary nisy zavatra mahery vaika ny tranga. Nisy kalesy sy soavaly afo nivoaka avy tany an-danitra. Gaga ao nahitany Elia, niditra tao anatin'ilay kalesy izay nitondra azy tany amin'ny lanitra tsy hita maso. Niantso azy imbesaka, saingy tsy nahita azy intsony. Nentin'Andriamanitra tany an-danitra, tamin'ny fomba feno voninahitra Elia. Izany no antony tsy nahafahan'ny olona nahita azy intsony. Misaotra ny Elisa namaly ny fanontanianay, voavany akamatatra. Raha ny tokony ho izy dia ny fahafatesana ny fiafaran'ny fiainantsika eto. Saingy ho antsika, tsy dia zava-dehibe loatra ny mahafantatra ny fotoana sy ny fomba hiafaran'ny fiainantsika, fa ny fahafantarana ny toerana isaitsika ao aorian'ny fahafatesana. Miaraka amin'ny Elia Andriamanitra satria niara-ny aina taminy izy. Milaza izany amin'ny teny hafa ny Baiboly. Izay manana ny zanaka no manana fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Jaona 1:5-12. Ao amin'ny tantara manaraka dia holazaiko aminao ny fomba nanombohan'ny Petera ny fiainany niaraka tamin'i Jesosy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.